Mbola mpifaliana ry havana no miara-bako anao indray. Ao anaty zao andro faefatra, ao anatin'izao fianarantsika, ity lesona manokana ity mitondra ny lohateny hoe Shema. Zay moa le lohahevitra zay rahantsika mandinika eto amin'ity herinandro ity ny hoe Shema. Ny Shema dia hoe miheno. Ao anatin'ny le andininy Deutéronome toko 4, andininy 4 sy 5 dia misy an'le teny hoe miheno ry Israely. Miheno. Ao anatin'io teny io dia misy teny anakenina zay hodiniantsika. Ny voalohany miheno, faharoa Jehova, ny fahatelo tiava, ny faefatra ny fonao. Ary zay le anarantsika androany. Raha mipitso iray ny fanahinao, ary ny afaka pitso ny herinao, ny hery zany. Ka tao anatin'ity herinandro ity tsika dia efa nanomboka izay fianarana izay. Hitantsika fa tena ilaintsika ny miaino, miaino na Shema, zany hoe tsy vitan'ny fampiasana sofina fotsiny ka mandre fa tena misy fifantohana tsara amin'izay lazain'Andriamanitra, ary misy fahavononana ihany koa ny ankatoa. Hitantsika omaly ihany koa, hitantsika manaraka an'izay ihany koa ny hoe tsy maintsy manaja ny anaran'Andriamanitra isika. Zay le hoe Jehova, Jehovah-Andriamanitsika dia iray ihany. Hitantsika fa tena ilaina ny fanajana ny anaran'Andriamanitra, ary noresantsika manokana tamin'izany ny fanajana ny anarany ao anatin'ny vavaka. Dia tsy dia ny fanarahana le vavaka nampianarin'ny Tompo manao hoe rainay izay ny an-danitra. Sady maneho fifandraisana ety izany no fanajana ihany koa ny anaran'Andriamanitra zay voarakitra ao anatin'ny didipolo. Dia omaly isika dia nahita fa tena zava-dehibe ny fitiavana, dia hoe tiavan'Andriamanitra. Amin'ny teny Hebreo ahava io fitiavana io. Andriamanitra tia antsika, isika koa antsoina mba ho tian'Andriamanitra. Dia lasa misy fitim-famaly izany eo amin'Andriamanitra sy isika. Ary hitantsika fa io fitiavana io dia tsy mijanona ho fihetseham-po fotsiny, fa miseho amina asa mihitsiny. Satria zany raha teo no nataon'Andriamanitra tamintsika, tiantsika izy, dia misy asa zay nataony dia mitaky aisanao koa zany izy mba ho tia azy ihany koa, ka haneho izany amin'ny alalan'ny asa. Misy lafiny telo mazava tsara ilay fitiavana. Raha hijerentsika ny Deutéronome toko 4, ny andininy 5, le hoe tiava any Jehovah-Andriamanitra ao, voalohany amin'ny fonao rehetra, faharoa amin'ny fanahinao rehetra, ary ny fahatelo amin'ny herinao rehetra. Ka androany ao anatin'ity fizarana faefatra ity isika dia hijery ilay fitiavana an'Andriamanitra amin'ny fo rehetra. Zany hoe ilay fo no jerentsika androany. Ka mialoha izany dia andao aloha isika hivavaka. Rainay masino, saozinay no ny tombontsy izay nomenao anay, mbola ahafahanay hianatra ny teninao. Manasanao izay mba hanazava ny teninao aminay, satria hataonay tokoa moa ny fahalala raha tsy misy mampianatra, fa mampianaranay androany. Ifanainao ny hitarika anay, ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fo indray ny fantohan'ny fianarantsika amin'ity anio ity. Araka ny mahazatra antsika moa dia tsara foana ny mijery ny dikateny fototra. Zany hoe tombotsoanao zany amin'ity herinandro ity ny ahay teny Hebreo. Zany hoe misy voambolana vitsivitsy ho hainao. Za manokana moa dia nandoavako vola ny fianarana an'izany tany amin'ny fianarana, fa ianao kosa zany zao tsy mandoa vola ao anatin'ilay fianarana zay ataontsika, ka dia misy teny vitsivitsy farafahakeliny teny Hebreo anakenina zany no hainao ao anatin'ity herinandro ity. Hitantsika le hoe miaino Shema, hitantsika le hoe Jehova na Yahvé, Atompo, Adonay. Hitantsika ihany koa le manaraka an'izay le hoe tiava, ahava. Dia androantsika ny fo kosa ary inona.
Amin'ny teny hebreo ny fo dia levav, ary indraindray io dia afoezina hoe lev fotsiny izany. Ary io levav na ny fo io ao amin'ny baiboly testamenta aloha amin'ny teny hebreo dia miverina 150 izy io. Ary ny laharany dia 490 amin'ireo teny miverina imbetsaka ao amin'ny testamenta taloha. Raha tsaronao ngamba niaratsika teto talohan'izao dia le hoe mienoa miverina 750 ny Jehova kosa miverina 720 ary ny fitiavana hitantsika omaly dia miverina 150 fa ny levava kosa 150 ka eo amin'ny kolotsaina samihafa zay nisy hatramin'izay dia samy manana ny fiheverana avokoa ny momba ny fiasan'ny vatana ny olona. Ary toy izany zareo tatsinanana izay nisy ny zanak'Israely na ny hebreo mba nanana ny fiheverana koa izy ireo manahoana zany fiodiny vatan'olombelona, fiasany vatan'olombelona izany. Anisan'izany dia zao nahafantatra izy ireo fa ny fo na ny levava izay taova iray ao anatin'ny tratra no miantoka ny fahavelomana, Ary ny baiboly aza dia mirakitra tantara mihitsy mahakasika an'izy io. Tantara anankiray ao amin'ny soratra masina tena maneho hoe io fo io tokoa no miantoka ny fahavelomana. Misy tantarana lehilahy iray, tsy haiko na mety efa fantatra raha teo ngamba le tantaran'iza hoy ianao, tsy iza fa i Nabala. I Nabala no tratran'izany hoe mijanona tampoka ny fitebokony fo, ny fitepony fo mijanona arrêt du cœur hoy isika. Ary izay no nahafaty azy. Maty ny fijanonan'ny fo tampoka i Nabala. Samuela voalohany 5:20 dia zao ny voalaza. Noho ny maraina rehefa afaka ny mamono Nabala dia nambarany vadiny taminy zany zavatra izany dia jereo tsara ny fanambarana. Ka dia maty ena ny fony ka tonga tahaka ny vato. Jereo tsara, maty tampoka ny fony ary mafy tahaka ny vato nanoloana ny tahotra sy ny tebiteby. No zavatra nataony ihany nahatonga ny fony Nabala nijanona tampoka, maty tampoka ary lasa tahaka ny vato mihitsy ny azy. Riavana. Fantany mpanoratra baiboly izany fa ny fo no miantoka ny fahavelomana. Na izany aza, ny fo dia mbola betsaka koa ny mpanoratra soratra masina ny resaka mahakasika ny fo amin'ny lafiny hafa. Zay mety tsy ampoizin'ny olona amin'izao vaninandro moderna izao. Ary mety ahagagany maro mihitsy aza fanambaran'ny baiboly. Eny mety mihitsy raha tsy ino hoe mitombona ve zany. Fa izao hoe ao amin'ny soratra masinao dia tsy ilay taova ao anatin'ny tratra ihany no lazaina fa fo, fa izy io koa entina ilazana ny ati-doha. Ilay ati-doha zay taova afaka misaina, afaka mandinika, afaka mianatra, afaka mamantatra. No heverina mantsy fa io fo io ihany koa no taova afaka mieritreritra sy misaina ao anatiny ity soratra masina ity. Indrindra jerentsika zay voalaza ao amin'ny Deutéronomie 9:15. Mareo tsara, Deutéronomie 9:15. Zao ny voalaza eo amin'ny tapany voalohany. Koa aoka ho fantatrao amin'ny fonao fa tahaka ny fanaran'ny olona ny zanany, fanaran'i Jehovah Andriamanitra ao anao. Eto dia misy resaka famantarana, fahafantarana, resaka fahalalana. Zay raha ny marina tokony saina no ampiasa izany, fa eto dia lazainy aoka ho fantatrao amin'inona ho izy? Amin'ny fonao, amin'ny levava. Zany hoe eto izany dia voalaza fa mahafantatra ny fo, mahafantatra ny fo, afaka mamantatra ny fo. Mbola ambonin'izany Joba 7:14 dia jereo tsara ny fanambaran'ny soratra masina. Fa ny fony reto dia voidinao tsy hidira ny fahalalana. Jereo tsara hoe aiza ny fahalalana no miditra ao amin'ny fo. Fa eto voidy tsy hidira ny fahalalana ny fony reto olona ireto. Eto indray dia toy ny trano itoeran'ny fahalalana ny fo zay azo sokafana, azo idina. Ao amin'ny boky ny oabolana dia voalaza ihany koa fa
ny fahendrena de aiza no mitoetra ao anatin'ny fo. Oabolana toko faefatra ambin'ny folo andiny fahatelo amin'ny telopolo. Miandry tsara zafady mandry tsara ao ampony manan-tsaina ny fahendrena. Aiza hoe ny fahendrena no mandry ao ampony manan-tsaina, ao ampony manan-tsaina. Ka eto zany ry havana, na le hoe mamantatra ny fo, na le hoe itoeran'ny fahalalana ny fo, na le hoe mandry ao anatin'ny fo ny fahendrena, de zao tsy de tena tia fo ty loatra amin'ny mahataova azy, amin'ny maha-organina azy no tiana horesahana eto, fa le saina. Saingy ny soratra masina de mandefa ny foa mivelatra kokoa ka afaka itoerany fahendrena, fahalalana ny fo ary afaka mamantatra. Ary mbola voalaza ihany koa aza fa ny fo ihany koa no ahafantarana na marina na diso ny zavatra iray. Ary izany mihitsy ny tonom-bavaka nataon'i Solomona rehefa nivavaka izy. Rehefa tonga mpanjaka Solomona, na tsara hoe mbola tanora mbola zaza, de nivavaka. De zao ny tonom-bavaka zay nataony. Mpanjaka voalohany toko 7:7. Koa omeo ampanomponao saina malady. Hoentiko mitsara ny olonao, aizako manavaka ny soa sy ny ratsy. Jereo tsara ny tonom-bavaka zay natao. Omeo ampanomponao saina malady. Le saina malady eto amin'ny teny hebreo de tsinona. Raha jerenao ny baiboly de misy marika kely eo ambony ao, de ry ambany ry manome fanazavana. Ka le saina malady eto de tsinona fa fo miaino. Ka le voambolana hoe le vava no ampiasaina eo amin'ny toeran'le saina io. Ka le saina eto zany de tsinona fa le vava. Omeo ahy le vava miaino, mba aizako manavaka ny soa sy ny ratsy. Ary raha mivery asika any amin'ny fiandohana, any amin'ny bokin'ny Genesisy, raha mivery any amin'ny bokin'ny Genesisy toko 9:5 tamin'ny andron'ny safidrano, de tadidio zao fanambarana izao. Fa zao mivolaza hoe hitan'i Jehova fa be ny faratsin'ny olona tambonin'ny tany, ka izay fisainana rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritra ny ihany. Jereo tsara voalaza eto fa misaina ny fo, ny fisainana avy ao amin'ny fo. Tena voalaza fa misaina ny fo. Noho izany ny fo na ny le vava ao amin'ny soratra masina dia tsy tahaka ny fahafantarantsika azy amin'izao fotoana izao, fa tena mivelatra lavitra mihitsy izany. Voalohany, ny foa na ny le vava no miazona ny fahavelomana na ny fiainan'ny olona. Faharoa, ny fo na ny le vava koa dia mahafantatra. Fahatelo, ny foa no foibe ny fahalalana. Fahaefatra, ny foa no itoeran'ny fahendrena. Fahadimy, ny fo no anavahana ny marina sy ny diso, amantarana ny tsara sy ny ratsy. Ary fahenina, ny foa dia tena afaka misaina. De zao tsy ireo ihany, fa mbola ny fo ihany koa no mahatsapa ny fihetseham-po na ny émotion hoy ny teny frantsay. Toy izany ohatra ny fanaintainana na ny ratram-po izay nahazo ny ana raha tsy nahazo zaza izy. Samuela voalohany toko 1:5. Rehefa niteny taminy vadiny de hoe izy ny vadiny taminy hoe ry ana, nahoana no mitomany ianao, nahoana no tsy mety mihinan-kanina ianao, nahoana no malahelo fo ianao. Jereo tsara malahelo fo ihana vokatry ny tsy fahazahoana zanaka. Ary avy amin'ny teny hebreo, avy amin'ny teny hebreo tranainy koa ny avian'le hoe fo torotoro, broken heart hoy ny teny anglisy, cœur brisé hoy ny teny frantsay. Isaia 7:5 de miresaka fa ao amin'ny fitoerana avo sy masina no honenako i Jehova, ary ao amin'ny torotoro fo sy ny manetry tena, hamelombelomana ny fanahy ny manetry tena sy hamelombelona ny fo ny torotoro fo. Zany hoe io zany voan'le torotoro fo, cœur brisé. Mbola ny fo ihany koa no ahatsapana tahotra ka mahatonga fahaverezan-kevitra. Josoa 2:20 no nefa renay izany dia ketraka ny fonay ka very hevitra izahay. Tonga zany fihetseham-po tsy tsara izany, ary mety ho tratra ny fahakivenana tanteraka ihany koa ny fo ka mahatonga le fomba fiteny hoe
mamoy fo na koa ny fahamoizam-po pitorotentoko faharoa andiny faharoapolo dia nitodika aho hampamoy ny foko amin'ny fahakiviany mampamoy fo fa na eo azy zany rehetra izany zay samy lafy ratsiny avokoa de mba misy ihany re fihetseha-po tsara lafy tsarany zay avy amin'ny fo ihany koa toy ny fahatsapana fifaliana ka amin'ny teny hebreo ny hoe mahatsiaro fahasambarana na hoe sambatra dia atao hoe faly ny fo na ravoravo ny fo misy andiny roa jerentsika mahakasika izany ny voalohany mpitsara toko 520 ary rehefa faly ny fony rehefa faly ny fony zany hoe rehefa sambatra na hita fahasambarana izy ireo de voalaza hoe faly ny fony faly ny levavo Jeremia toko 520 hitako ny teninao ka nohaniko i Jeremia ary ny teninao ny fifaliko sy firavoravoan'ny foko firavoravoan'ny foko avy amin'ny foa ny voan'ny fifaliana ny firavoravoana noho izany de io fo io no milina manodina ny fiainana ara-batana ny ara-batana miantoka ny fahavelomana ny fo mbola ny fo ihany koa no manodina ny ara-tsaina fahalalana fahafantarana fahendrena manapaka ny tsara sy ny ratsy ary hitatsika teo fa mbola ny fo koa no miantoka ny fihetseha-po na tsara izany na ratsy fa na eo azy ireo telo reo de mbola misy fanampiny anapitsika azy fa mbola amin'ny soratra masina ihany koa testament taloha de mbola ny fo no hevon'ny safidy ataonao mifanaraka am'izay irinao mifanaraka amin'ny fanirinao Davida ohatra nanana faniriana izy tao amin'ny fony hoy ny zanany Solomona ary efa mbita ao am-pony Davida raiko ny anao trano ho any anaran'i Jehova efa mbita ao am-pony Davida ny faniriana hanao tempolo ho an'i Jehova de mbola ny fo ihany koa no hevon'ny fitiavana zay antsoina hoe iriny fo Salamo 7:34 ary miravoravo am' Jehova ianao de homeny ianao izay iriny fonao mbola avy amin'ny fo zany no ivoahany zany faniriana izany ko raha tena irinao le zavatra de tsy maintsy andeha araka izay ifanirinao izay ianao toy izay nataony Natana tamin'ny Davida Samuela faharoa toko 7:7 hoy Natana tamin'ny mpanjaka andeha ataovy zay rehetra ao am-ponao fa Jehova no mombanao naniry Davida andeha ataovy zay iriny fonao hoy ny mpaminany Natana rehefa misy faniriana izany ao anatin'ny fo dia handeha natanteraka araka izay ilay olona araka izany ry havana de ny fona ny levava no ivo ny anto sy ny olona mihitsy avy eo amin'ny fo daolo izany miaina ny zavatra rehetra eo amin'ny olona ary izany mahatonga ny baiboly mampianatra atsika mampitandrina atsika ao amin'ny ohabona toko 4:7 manao hoe tandremo ny fonao mihoatra no zay rehetra tokony ho tandremana fa avy eo aminy no iavin'ny aina tandremo ny fonao aoka sika hitandrina aoka sika hitandrina ary ny mpaminany Jeremia de nilaza Jeremia 7:7 fa ny fo de mamitaka mihoatra no zavatra rehetra sady manaretina tsy azo tranona izy no mahafantatra ny aminy mamitaka io fo io mety ahaveriny anao mihitsiny raha tsy hainao raha tsy mitandrina isika ny amin'ity fo ty de tena mety anariny atsika ahavery atsika manoloana izany Mosesy de nanosikevitra Deuteronomia toko 7:4 de ho forany Jehova Andriamanitra ao aneny fonao sy ny fo ny taranakao ilaitsika ry havana ny voafora fo mila forana ny fo mba azahoantsika fo vaovao avy amin'Andriamanitra ary io tsy vitany heriny tenantsika fa mila vavaka izy io toy izay nataony Davida Salamo 150 amorony fo madio ao Andriamanitra ny vavaka hoe amorony fo madio ao ary Ezekila moa de nilaza fa Andriamanitra de nampanantena omeko fo vaovao ianareo omeko fo vaovao de hoesoron'Andriamanitra ny fo vato de solon'ny fo nofo Ezekila 9:9 noho izany ry havana de manasanao ao mba ametraka ny fonao amin'Andriamanitra ka hivavaka hoe amorony fo madio ao Andriamanitra mba forao reny foko omeo fo vaovao re ao ovay ao azavelo voafitaka intsony ao ny amin'ny ity foko ity ny tompony hitanao manana fo vaovao ianao
ary men'Andriamanitra fonofo. Renaizany an-danitra dia raha tsy mitsaotra anao manokana izahay, mitsaotra anao ny amin'ny teninao izay nomenao anay androany, fa tena ilainay ny mitandrina ny amin'ity fo ty fa tena mamitaka ny fo, fa tondra tsy voafitaka nefa amin'irony fo madio izahay. Meo fonofo izahay, esory ny fo vatonay, dia ho tehirizo ao aminao ny fonay, ny fiainanay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.